Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romana, toko 1. Inona ary no lazaintsika? Hitoetra amin'ny fahotana ve isika mba hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany, isika izay efa maty raha ny amin'ny fahotana, ataontsika ahoana no mbola ho velona ao amin'ny fahotana ihany? Sa tsy fantatrareo fa isika rehetra izay natao batisa mba ho tafaray amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa mba hiombina amin'ny fahafatesana? Koa tamin'ny alalan'ny batisa dia niombina amin'ny fahafatesan'i Kristy Jesosy isika ary niara-nalevina taminy mba ho tahaka ny nananganana an'i Jesosy ho velona avy tany amin'ny maty. No ny herin'Andriamanitra iray be voninahitra no izorantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Koa raha fahafatesana mifanahaka amin'ny an'i Kristy no nampiraisana antsika aminy, dia fitsanganako velona mifanahaka aminazy koa no ampiraisana antsika aminy. Fantatsika fa ny maha olona antsika taloha dia efa niara-novonoina tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, mba ho levona ny tenantsika kejain'ny fahotana, ka tsy ho mpanompon'ny fahotana intsony isika. Satria izay maty dia afaka mifangejan'ny fahotana. Raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Ary fantatsika fa tsy maty intsony i Kristy rehefa nitsangana velona avy tany amin'ny maty. Tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Satria maty izy dia hidray mandeha-monja noho ny amin'ny fahotana. Ary izao izy velona izao kosa dia velona ho an'Andriamanitra. Hoy izany koa, aoka ianareo hihevitra ny tenanareo ho efa maty raha ny amin'ny fahotana, fa velona ho an'Andriamanitra kosa ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary, dia aoka tsy havela hanjaka ao amin'ny tenanareo mety maty ny fahotana, ka tsy hanaraka ny filany ianareo. Aoka ny zavatra anisan'ny tenanareo tsy hatolotrareo ny fahotana mba ho fiasana hoentiny hanao ny ratsy, fa hatolory an'Andriamanitra ny tenanareo toy ny olona efa maty no velona indray, ary hatolory an'Andriamanitra ireo zavatra anisan'ny tenanareo mba ho fiasana hoentiny hanao ny marina. Tsy hanan-kery aminareo intsony ny fahotana, noho ianareo tsy eo ambanin'ny fahefan'ny lalàna fa eo ambanin'ny fahefan'ny fahasoavana. Koa ahoana ary hanota ve isika satria tsy eo ambanin'ny fahefan'ny lalàna fa eo ambanin'ny fahefan'ny fahasoavana? Sanatria izany, tsy fantatrareo ve fa raha manolo tena mba ho mpanompo anaiky tompo anankiray ianareo dia manjary mpanompon'io tompo io, na ny fahotana izay mampirona amin'ny fahafatesana izany, na ny fanekenan'Andriamanitra izay mampirona hanao ny marina? Isaorana Andriamanitra fa mpanompon'ny fahotana ianareo fahiny, fa ankehitriny kosa dia manaiky am-po tokoa ny fampianarana naroso taminareo. Natao afaka tamin'ny fahotana ianareo ary tonga mpanompon'ny fahamarinana. Miteny araka ny fiheveran'ny be sy ny maro aho noho ny alemenareo ara-nofo. Taloha dia nanolotra ny zavatra anisan'ny tenanareo ho mpanompon'ny fahalotoana sy ny tsy fanaran-dalàna ianareo, ka tonga olona ratsy fanahy. Toy izany koa ankehitriny, aoka ianareo hanolotra ny zavatra anisan'ny tenanareo saingy ho mpanompon'ny fahamarinana,
mba hanananareo toetra masina. Fa fony mpanompo ny fahotana ianareo dia afaka tamin'ny fifehezan'ny fahamarinana. Inona ary no vokatra azonareo tamin'ireny zavatra nataonareo fahiny ireny? Mahamenatra anareo izany ankehitriny, satria fahafatesana no hiafarana. Ankehitriny anefa natao afaka tamin'ny fahotana ianareo ary tonga mpanompon'Andriamanitra. Ka ny vokatra azonareo dia ny hanananareo toetra masina ary fiainamaharitra mandrakizay amin'ny farany. Satria fahafatesana no tambiny ota, dia ny fanomezan'Andriamanitra maimaimpoana kosa dia fiainamaharitra mandrakizay ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika.